Mahatratra enina amby 30 ireo tranga-kerin'olona Varira tao anatin'ny efa taona ka 30 tamin'ireo tsy nisy loha intsony satria ny mason'ireo olona ireo no kasain'ireo olon-dratsy nalaina anaovana fomba ratsy. Zaza sy volana manana toe-tena Varira ihany koa nisy naka-keriny tany amin'ny distrikan'i Betroka ny volana May lasa teo. Nisy nifidinana ifotony nataon'ireo mpanao fanadihadiana taorian'ny fanambarana nataon'ny fiadidian'ny fanavaozana ny Repoblika momba ny fomba fiasa vaovao napetraka. Nilaza ny filohan'ny fikambanana Albinos Madagasikara Andriamatoa Soja Fulgence Ramiandrosoa fa nahitaam-bokatra izany tamin'ny alalan'ny velam-pandrika natao ka nahatratrarina ireo olon-dratsy. Tamin'izay ihany koa nahitana ny fatin'ilay zaza izay efa tsy nisy mason-trony tao Betroka. Nanova fomba fiasa zany hoe niezaka kokoa ny avaty fotony ny avaty amin'ny Foibe no nidina tany fotony nitrandraka ny atao hoe renseignement satria rahantsika malala fa de itrangana karazana atao hoe complicité reny trangy ny fotony reny zay manano sarotra amin'ny fitadiavana ny marina ka vokatr'izay atao hoe fidinana ifotony nataony taty amin'ny Foibe avy eo anivon'ny fiadidiana fanaovazan'izay nahitana vokatra satria nisy ny karazana velam-pandrika nazahoana ny olon'ireo tamin'ny alalan'ny fifampiresahana fa hoe isy masona Varira zay ho amidy teo no natratrarana anjareo reo ary rehefa tratra moa de vokatry ny fanadihadiana natao no nahitana n'ilay razana tany a Betroka. Eto zahay dia mitondra ny fisaorana eo anivon'ny fiadidiana fanaovazana ny Repoblika satria tsapa ilay atao hoe ezaka misy tokoa zany ilay atao hoe finiavana mitady vahaolana. Tsy tokony hijanona amin'ny fahitanareo ratsy ihany ny raharaha fa ilaina ny manomby fanadihadiana hamantarina ireo olona tena ambadika izao fakana Varira izao ho hatrany filohan'ny fikambanana Albinos Madagasikara Andriamatoa Soja Fulgence Ramiandrosoa. Tsy anaiky izy ireo fa gadra mandra-pahafato no takininy eo anivon'ny fikambanana izay tokony alefa mivatana eny an-tsefa. Fa ny tena hoe zava-dehibe tsy maintsy hoezahana farak'izay aingany hoe ahoana no ahatongavatsika ananatsika tena hoe vokatra azo tsapahitana ina moa le vokatra azo tsapahitana fa ny fahazahoantsika ny anaran'ireo olona izay mpaniraka ary fisamborana de tokony asehon'ny vahoaka mihitsy voasambotra ilay olona ary nanaraka ilay atao hoe atanatohatra amin'ny famonjana de ohatra tsika zao raha iresan'ilay resaka ilay atao hoe Sri Lankais namoaka teo ny ministera fitsarana fa de azo ilay Sri Lankais fa miangatahany vahoaka malagasy de mba tsy hokonokononina any ambadika any fa aseho ampabe maso ity tokoa ilay olona tratra eketsika ny présomption d'innocence fa tsika zao anatina état d'urgence amin'ny atao hoe tsy fandriam-pahalemana zany tsara angamba ny amoahana ny endriky reny olona reny mba tsy asa ino ny hafa mba manao mamerokelika amin'ny zavatra tahaka. Ny fanovana ve? Isika rehetra no antony. Manana toe-tsaina miabo ary. Atombohy aminao ary aloha ny fanovana e. Be azo ny ankohonana. Aitsio ny famindra ny fipiaramonina fa tsy mora ny fanarinana. Aleo ny ezaka voaresy toy izay reso azy no nitahoatra. Hiditra amin'ny raharaha-pirenena amin'izay tsika mbola mitoy ilay raharaha alatra famonoana fangalarana fanafenana ary famonoana olona manana toe-tena Varira iverenana kely nefa ndresahana teto tamin'ny malainy olona 520 zany no voasambotra tamin'izy io de mitoy ihany ny fanadihadiana rehefa nyteny ny mpanao fanadihadiana fa tsy hoe mijanona eo akory iny raharaha iny misy toerana voatondro fa hoe mbola misy olona Varira roa voatazona de mbola mandeha zany aloha ny fikarohana amin'izao fotoana izao sy ny famantarana ny amin'ny tena hoe amin'ny ambang vangony mihitsy fa inona marina ny tena ao ambadika ity toetra raha ity iza ireo tompon'andraikitra mivantana amin'izany satria raha nijery ny sary aloha zany navoaka ny mpitandron'ny filaminana dia irakiraka le olona voasambotra reto 520 reto le hoe entina makaty ariny trano rehefa maty dia alevinatsy zay amin'ny akapobeany reto olona ny samborany reto misy ihany koa ny hoe olona nafantatra ny fiazonana n'ilay zaza nefa tsy nampandre ny zandary na ny mpitandron'ny filaminana teny amin'ny toerana misy azy dia voapaingotra niaraka tamin'ireo nandray anjara mivantana tamin'ilay raharaha ihany koa mifandraika amin'izay ihany
somary ny sitona lakolosy ihany tamin'nyity herinandro itiry zareo avy eo amin'ny firaisamon'ny pirenena hoe ahoana ny tokony atao fa lasa tena mirongatra be izay tsy izy ny fitsaram-bahoaka amin'izao fotoana izao le antony de sady sosotra no tezitra ny olona amin'ny fitsokoreo tsy mataotody mamono olona maka olona ankeriny manao teny tsy voahevitra manao herisetra de tsy mahatoky intsony ny vahoaka ny tena tsaroantsika angamba ny faraparany teo amin'ny roa herinandro lasa zay de le tranga tany mainty rano fa dia olona voaroroy onamono an'ilay vehivavy mpitazana cash point no samborona no tazonina tao amin'ny polisy de tsy nanaiky mihitsy moa ny vahoaka de navoaka le olona de maty ny fitsaram-bahoaka sady voadaroka ny voadotra velona iny ny tranga anankiray niparitaka be tamin'ny tambazotra ary nisy nahazo video mihitsy moa le izy de tsy nijanona teo izy io fa mbola mitoy de hoe lasa mitombo be le izy ka misy zavatra mila jerena tsara ao anatiny izay toetra raha iray izay fa anahirana any anatina fiaramonina ny zavatra tahaka ireny ntsika zany eto aloha tsy mbola any amin'ny mihitsy hoe marina sady diso sahoana satria raha ny tokony ho izy de any anatina fitsarana no amatarana an'izay rehefa vita ny fanadihadiana ataon'ny polisy na ny zandary na ny polisy ny zandary de makany amin'ny fampanoavana de eo le fanapaha-kevitra hoe mahazo fahafahana vonjamaika ve za miditra ponja vonjamaika de miandry ny datin'ny fitsarana mandeha fitsarana de mamoaka didy ka io moa zany no mila jerena kely satria ny tanteritsika tety no maly fa iverenana kely hoe voany amin'ny fanadinana idirana ompitsara de efa misy endrika kolokolo miseho eo lay olana be eto amin'ity Madagasikara tsika ity ny ministry ny fitsarana mihitsy moa ny teny hoe voaporofo fa de nisy ny lazadina ny voaka ny lazadina mivoaka moa zany matombo voaka de misy ny mpamoaka de misy ny mandray misy ny vidy zany amin'io lazadina io de ny bianco no nanao an'ilay fanadihadiana averintsika kely ny resaka iny zany hoe kolokolo ny resaka eto de nandeha moa ny resaka maro samihafa tao aorianan'iny de maro zany ireo olom-pirenena rehefa norenesina ny omaly tontolo iny ny ariva satria taka ny eto amin'ny Top Radio de misy onjam-peo rahavavy maromaro ihany koa manao an'ilay hoe talk show hoe misy olona afaka maneho hevitra hoe de any amin'ilay tsy fahatokisana mihitsy ny resaka fitantanandraram-panjakana tsy fahatokisan'ny vahoaka ny fitantanandraram-panjakana hita hoe anisan'ny olana goavambe eto Madagasikara amin'izao vanim-potoana iainantsika izao ka raha irosoana lay hoe fanatsarana sy fanavozana de zany zavatra anisan'ny dinihana be dinihana lalina de lalina satria itsika zany tonga de efa ohatry ny ary amin'ny ady hevitra malaza be no mifantoka hoe fa état unitaire sa état fédéral fa tokony tena jerena mihitsy ny ampirindra kokoa an'ilay fiainam-piarahamonina amin'izao fotoana izao fa io na tanan-dehibe na any ambanivolo manahirana kely foana ny maharean'izany hoe tena malagasy mifamono zany itsika teto amin'ny Top Radio amin'ilay famantarana kely motivation fataony namana Thierry iny misy an'ilay hoe malagasy mifanampy de ny tranga nefa zao lasa malagasy mifamono malagasy mifanambaka malagasy mifampisoloky malagasy mifamitaka de misy zavatra tena mila jerena akaikely amin'iny ny fikaonan-doam-pirenena raha ny tokony ho izy tsy resaka politika fotsiny fa tena mahakasika mihitsy ny fiainan'ilay zay no mampa hoe fikaonan-doam-pirenena azy fiainan'ilay firenena amin'ny akapobeany ny sosialy ny toe-karena ny lafin'ny fahasalamana ny lafin'ny fanabeazana resahantsika io hoe maninona ny lasa lamody eto amintsika hoe BEPC misy vide de sujet any amin'ny baka misy lazahadina miporitsaka any amin'ny fifaninanana hiditra-pitsara misy lazahadina miporitsaka lasa voataiza amin'izay le zanakitsika sy le zandritsika manahirana be ny mieritreritra an'le izy ny etsekilan'izay ny fitapitaka maro samihafa
mandeha tseroa misy zavatra ray zao ohatra tena mahitsitsika eny am'ireny karazana petadrindrina ireny le hoe mitady asa venao andeha ho any ananina venao aloha tsy tonontsika le firenena aloha de hoe tonga avy am'izao de misy larana de hoe misy lela vola ilaina ny mitady asa tompoko tsy ando avam-bola le olombelona raha vao mitady asa de ahoana moa izy no akana vola tsika zany vao mahita zavatra tahaka ireny de tokony mailomailo ary ny petadrindrina mipetaka de efa nisy fotoana mihitsy nanambara ny tompon'andraikitra hoe amin'ny alalan'ireny zahay de efa manainga fanadihadiana hoe fa ino ny tony zavatra atao tony ary nisy ny olona efa voasambotra sy nalainam-bavany sy nampidirina ponja mikasika azy io de hoe any anatina fiarahamonina koa tsika mila mailo be amin'io toetra raray io fa lasa ohatrany hoe le mifamitapitaka tena tsy mety zany ao anatin'izay fiainana izay fa misy zavatra tsy mety raha vao ohatra hoe ao anatina fiarahamonina no tsy mifampatoky ny olombelona zay zany no mila jerena tsara ao anatin'izay zavatra zay ao anatin'ny politika iresaka politika kely am'izay tsika satria iny moa no ao anatin'izay hoe fiainam-pirenena zay tsy maintsy voaresaka foana ny politika hoe amin'izao zava-mitranga hafahafa reny tantaraintsika hatramin'izay reny iza no mahita tombotsoa amin'ny resaka fanakorontanana misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana satria hita mihitsy hoe misy endrika fanakorontanana zany hoe sy fampiororona rehefa hita hoe voafeny andrenivohitra de lasa nyparitaka any amin'ny faritra indray le karazana orooro atao amin'ny olom-pirenena atao amin'ireo mpiray tanindrazana raha miresaka an'ireny misy lalatsaina karazany roa eo farafahakely ny mila jerena amin'ireny hoe eo mihitsy nylay hoe tsy tiana avita zavatra ilay fitondram-panjakana dia mandeha ny karazana kapa vavaranjo moa ny filazantsika azy mba entina anehoana hoe reo fa tsy mahavita na inona na inona tsy mahay mitatana miaro ny voaka sy ny fananany tsy vitany sy ny sisa mandeha reny mety lalatsaina anankiray azo andiniana an'io raharaha io ihany koa ilay hoe misy olona tiana ho ananovana manokana ho soka taina manokana ao anatin'ilay izy de lasa misy zavatra mitranga etseroa ny vahaolana sika miresaka an'izay foana moa eto amin'ny top radio zany averimerina eto foana io ny vahaolana de tena mila rehefa manao asa de mila mampafantatra n'ilay firoson'ilay asa vita ny tompon'andraikitra zany mba tsy isian'ilay resaka onoono be any anatin'ny fiarahamonina isaky ny mihetsika io hoe anona hony aleo andeha ny serasera faran'ny aingana be resaka teto moa tamin'ny latsinaintsika somary efa nanatsitika kely an'iny hoe fanetanana amin'ny endriny rehetra tokony atao ny resaka amin'ny hainao manjery taka itony amin'ny radio zany amin'ny fahitalavitra ny avoaka amin'ny gazety ny atao petadrindrina tsy mianatra moa zao ny ankizy fa any an-tsekoly ihany koa tena mila mafisina be ilay fanabeazana ny olom-pirenena ny resaka éducation civisme zany ny nenivina fivoriam-pokon'olona tsy voatery hoe rehefa anapa-kevitra ihany vao mivory ny fokon'olona fa ao anatina zavatra mamay be tahaka izao de tokony misy an'ilay fanetanana nenivon'izany fokotany zany tahaka an'le nataon'ireo le mpiambina manokany filoha tany Betroka tamin'le resaka varira teo samy mety nahita an'iny amintsika nisy fanetanana kely nataon'izy ireo zany tamin'le mponina tany atoerana hoe mila mijery ihany tsika fa afafy ty toetra raha ty aleo samy mailo zany ao anatin'ny zavatra atao fa tsara foana ny mailo sy ny maliny
amin'ny fiainantsika amin'ny akapobeany fa tsy misy an'izany hoe zao na izao de tsy mety zany fa rehefa ifampiresahana zany a de mety ny zavatra anankiray tetenerana le tiana resahana tetika manahoana ny namana Brito ato mbola miomakoana be ny namana ato ao anatin'ny miaraba aloha manahoana ny toetrandro afaka iteny ty vavy teo za hiara le toetrandro teo ay le resaka toetrandro salama vao tonga soa mangatsitsika soa ihany aty tanàna teo tenerany teo amin'le tenerany tsika teo no nijanona toedra raha-pirenena amin'ny akapobeany politika ekonomika sosialy mahatsapa zany ny olona amin'izao ry Brito fa ohatrany misy rivotra amitsoka hafahafa de ingile tonga am'le teny frantsay hoe résistance au changement rehefa misy eny fa na ao an-trano raha misy zavatra hoe misy hoe fahazarana ka rehefa hoe ialana anova an'le fahazarana na tsara io na inona sarosarotra kely tsy maintsy misy raha ohatrany zany nareo koa zany de efa anina de inona indray zao zany de lasa ohatrany hoe io zany fa aza hoe voajanahary amin'ny toetran'olombelona ve le izy misy an'izay lafin'izay fa araha amin'ny lafin'ny fiainam-pirenena izy de miampy kely an'le karikarobonetrana politika tsirotsirokanina zany daholo eo anatin'le izy fitandremana be fa io tsika zany te amerina foany to ry Brito sy ry Piaino Adjaina hoe mila miserasera tsara ny tompon'andraikitra de mampafantatra de amin'le fiteny amin'izao fotoana zao tsy midorororo mihitsy manao zavatra tsy mila aingana be io le fidorororona ndray eo ambony latabatra eo ambony latabatra zany miketriketrika be manofa amin'ny trangan-javatra zao misy le présence de l'état zany tena hoe mila tsapany vahoaka fa misy fanjakana eo de akaiky eo zany amin'ny lafiny rehetra io amin'ny lafiny rehetra io mahatsapa mahita miaina an'le izy ary manana vahaolana mpiasa an'izany satria raha ohatra mantsiny hoe eto amintsika mbola tsy tena kolotsaina loatra rehefa tena tandrifina ndraikitra mihoatra ny tena fahafahamanao an'le izy de misy le mametra-pialana hatreto aloha mbola tsy nisy tranga vitsy ny trangan'izany teto Madagasikara amin'ireo tsy hoe olona mepahefana na amin'ny alalana fifidianana io na amin'ny hoe tendreny io vitsy le hoe tena nametra-pialana ao n'izy zany fa ohatrany tena tsy zakany le tsy zakany moa de hoe tratran'ny pression izy de tsy mety aminy misy resaka le hoe fandrahonana misy sasany hoe anao kosa aloha zany be casserole be anao ka anao ravanana de itsehana kely le bouton ary de aloha ary ialy de zany rehetrarehetra zany le misy fa vitsina no misy an'izany ka zay le iverenana le hoe aminatin'le toe-javatra lalovana firenena ohatran'izao de ny olona mila mahatsapa mihitsy hoe misy fanjakana eto zay zany le izy de misy fahefa-panjakana ihany koa ao anatin'izany rehetrarehetra fa raha vao tsy zay de zay mahatonga an'io an'io zay mahatonga an'io hoe tena le mahatonga an'io hoe tena aloha reglenay ty azafady hitako le sary sy le horonan-tsary enjana be ary avy eo le resahantsika ity hoe ny tendry hitako tena ohatrany hoe sahirana mihitsy ry zareo amin'ny firaisamony pirenena nanao an'le antso hoe satria mety za mieritreritra ho an-tsaina ao zareo mety mieritreritra ny sao de antso atany hevitra antso any hevitra ary ty ataonay ity satria le olona ngery Brito fa tena manahirana moa le miteny izy fa tena zay tena efa maimbo raha mihitsy le raha voakitikitika zany le zava-misy eo an-tanàna de romodromotra be le olona manahirana zany zavatra zany isika hiatrika fikonan-do firenena hanomanana anaovan'ny firenena iny akizy mba mila miala sasatra avy eo hiditra hianatra mila misy zavatra mila jerena akaiky isika moa matomana ho an'ity famakafakana sy fandarana ity mifampiresaka ety ahoana zany no atao zay indrindra le izy nefa io atao io de mengy amin'ny hevitra ny hevitra de tsy azo tsy amin'ny olombelona de le olombelona io de ny fotony zany manomboka fokon'olona io ny mpiray tanàna io zany eny mahatonga le mba misy hoe dina bokon'olona de misy le hoe fifampifehezana zany dina hifampifehezana any amin'ny faritra sasana zay mbola misy rafitra ara-piarahamonina zay tena mbola manan-kery mbola misy rafim-piarahamonina hoe ny tangalamena sy ny ampanjaka ao aminy no mbola mahefa kokoa eno teny
no ny rafitra ara-panjakana azy misy an'izany eto Madagasikara mbola misy an'izany eto Madagasikara dia zany rehetrarehetra zany mifanampy zany no io moa resahana foana mila manangana firenena tsika le firenena moa zany dia isika mianakavy dia izay le izy hoe tena itsika miaraka miketrika miaraka mihevitra miajera zay mahasoa mandrafitra izao no ifampivezana fa sarotra koa zany fiarahamonina tsisy hoe fitsipika ifampifehezana zany manahirana be zany efa nilozana hatry ny ela zany hoe atao anatin'ny zengalanga zany raha ohatra zay manoratra SMS ator plutôt hoe efa hita ve ny PDS ony PDS latanina rifreo namana mpiasa commune amin'le resaky ry mbola eny samy mikaroka amin'ny vaovao tsika tompoko mbola tsaroko tsara fa vaovao tena izy tamin'ny 17 aprily zany dia tonga dia olana be ny mpivarotra tery bioririka tery mbola tsy vita passation izy 17 izy nommé le délégation spéciale ny président sy ny vice président anankiroa 20 natao ny passation dia entre 17 et 20 efa natao batemy tery teo akaiky tetezana bioririka tao mbola tsarona tsara kisakisaka trena ampivoany arabe hatramin'le dabanjordira sy ny sisa dia avy eo dia nidina teny moa izany dia vaoanary zany mbola tsy tena vo tena hoe feno totsika hoe no fahefana nge mbola tsy vita passation fa dia efa nandraynay dia zao ndray zany izy raha fa ho avy satria zany hoe tokony amin'ity anio ity raha ohatra tsisy fivana ny hoe ho avy eto zany satria tsy teto toerana andritra fotoana lavalava tokoa aloha zany izy tsy efa hotely herinandro teo tena afakely ndray koa afakely mihitsy iny dia ohatrany hoe tany tsy haiko tany États-Unis tany ndeha ataontsika hoe tsy dia nisy firaisana loatra tamin'ny famaranana ny lalao baolina kitra efa mety antony manokana dia ohatrany hoe mbola hitahita tany Canada tany hony dia vao dia nandalo tany Frantsa dia eny zany rehetrarehetra andeha atao hoe hitondra zavatra ho an'ny commune izy zay ngamban'le izy eo izy mipiasa koa mety miandrazy mety hoe misy tatitra zany ma mety ho ataony hoe vokatry ny ditsy na toerana voandalana zay mihitsy le izy dia efa miandry azy eto koa moa zany ny mpiasa amin'le assemblée générale mikasika an'le mombamomba ny trano fonenana dia zany rehetrarehetra zany zany izy vao mipotro eo zany le izy olana kely amin'iny tena le hoe le any vondrom-bahoaka itsy raha-pahefana tsy voatery ilay roa etsy rehefa nijerena ilay teny mitana voakan'ny ministera fa dia tena hoe raha fitiantsika be zany izy dia miankina amin'ilay fahefana ara-bolan'ilay commune nafaritra koa tafiditra ao anaty efatra arivo sy ray alina hatramin'ny roa etsy moa zany le fourchette no nomeny le teny mita avy ao amin'ny ministera ka asa re hoe ho anatananarivo reny vohatra mazaka an'io ho an'ny mpiasa tsirairay ve sa ahoana no atao efatra arivo fotsiny le mpiasa manao kazy kely tsotsotritsika amin'izany efatra arivo ampitomboana roa etsy eno iry zany rono le machine calculer androno fa efa manao erreur fa lizy mato raha aloha indray mandingy ohatran'ireny le hoe mba vatsy amin'ny fety dia mety ho zaka valonjato tapitrisa ariary fa raha ohatra izy ka le hoe zakainao anatin'le hoe tafiditra natao hoe charge fixe dia izay aloha tsy maintsy mandeha tsara ny adisany izany loharazay ry namana mpiara-miasa amin'ny commune urbaine valonjato tapitrisa ariary zay le mikatsahana aloha zany isam-bolana le resaka ozy zareo tao anatin'le sindika hoe youtube koa dia hita rehefa tsara ny tatana inona le tsara ny tatana dia hoe miditra zany nietra niaba moa zany milalan'ireo tsena fampanofanan'ireo atao toerana ny commune fampanofanan'ireny le ataontsika pavillon reo ohatrohatran'izany zany dia hoe rehefa miditra reny dia tokony tsisy olana amin'ny commune Antananarivo reny vohitra mihitsy ny fandoavana an'io ny tsena eto Antananarivo misy vala telopolo isa misy ao zany hoe Anosy be Kadindratombo etsy Somana tombo Isotry Beorivo isy tsy mitovy ny alehibe an'ireo tsenareo tsy mitovy ny alehibe fa zany hoe zay zany Amboamanarina hatrany Besarety zany rehetrarehetra zany Analamahitsy misy tsena daholo dia vala amin'ny telopolo isa ireo dia misy indray zany le toerana ohatrany hoe zay maika dia izy koa le etsy Anosy etsy ampitan'ny Sena etsy reny zany le ampanofaina le boxy zay zany mahatonga an'ireo mpiara-miasa ireo tsy manaiky manao kajiny satria izy manisa zany dia le mpivarotra moronarana ihany koa zao taloha tsisy teny manoloana ny fitsarana maro-patonga aty amin'iny staty
statistika am'izao fa voazara tika isan'andro misy reny mitango tsy isy taratasy kely fa avy de vola zany ko izy Rehetra. Mamea courage ny PDS fa tsy mora zany hoe nisy taratasina le fahatsiaroa hoe ahoana fa mba ahafahana mandamina an'izy io de hita asa raha misy vaovao mikasika an'izay am'ty an'io ty fa resaka Tananarivo iny mbola tsy ho lany ny resaka momba an'io fa de tara mitoy ozy izy nofy atsy hoe aloaloha rahana kely eto fiaraha-miasa vitsivitsy Alefasa dao aloha ary fia.